here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 tanteraka solavrary arak'izay sitraponao ary zay rehetra tsy avy aminao dia tsy hoefa tsy ho tanteraka eto zany na inona amin'ny anara mahery Jesosy Zanak'Andriamanitra lehibe. Miasay ianao ary miasay ihany koa amin'ny isam-batan'olona rehetra mba ahafahany mandray ny teninao sy manatanteraka izany ary vangio ny isa-tokantrano hoe gaoka mirapiratra amin'izao tokantrano izao ny voninahitra sy ny fiadananao. Misaotra anao indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Zanak'Andriamanitra lehibe. Halleluja, halleluja, amen. Zay ndray ny vavaka dia atolotra ho an'ilay Andriamanitra moa ny voninahitra ary fiadanana no irariana mba ho amintsika rehetrarehetra ireo manasanao ary hianoka tanteraka amin'ny fanarahana ny fandarana manomboka eto dia anadino zay zavatra hafa rehetra mety niseho taminao na mety ho zavatra nafinaritra io na mety ho zavatra nampalahelo io ary raha sitraka ao dia azavela isan'ny elingelinanao na dia atao hoe zavatra ilainao sy tokony ataonao aza raha mety fa mba samy miaino mifantoka amin'ny fanarahana ny fandarana. Ny tsara indrindra mantsy risakaiza malala ho antsika mpanaraka zao fandarana zao dia manana kahie sy stylo dia mandray atsoratra mihitsy ny zavadrehetra zay ampianarina ato. Dia indrindra moa tianay mihitsy hoe raha misy baiboly ao tokantranonareo dia mba samy handray ny baibolinareo ianareo dia rehefa manonona tenin'Andriamanitra eto ao dia sady mandray atsoratra ianao no manokatra le baiboly mba ahitanao zany hoe inona marina no tena teny voalaza ato anatin'ity soratra masina ity satria
indraindray tsika tsy mamaky tenin'andriamanitra fa tenenin'ny olona fotsiny hoe zao ny atsika de inona hoe eny mariny zany. Indraindray mety zavatra mifanohatra am'le voalaza ao anatin'ny baiboly nefa iny zavatra tenenin'ny olona iny de ianao efa miletika eo anatin'ny saina hoe matoa pasteranay miteny an'izany, matoa ianona miteny an'izany zava-mariny zany ary ny ratsy de heverinao fa zay ny voalazan'ny baiboly nefa tsy zay akory. Ka zay mahatonga anay miteny zany hoe samia mandray soratra masina, mandray baiboly zay manana baiboly rehefa baiboly zany de mety daholo na baiboly inona na baiboly inona no ampiasainao baiboly fa tsy boky hafa akory. Dia zay no ela fa iroso amin'ny fanohizana ny zavatra hitatsika teto farany isika mikasika lay apokalipsy toko fa 7 de ny andininy fa 7 hatramin'ny 1 moa ny vakitsika farany fa misy an'le atao hoe afatry ny anjely telo zany ao. Dia raha somary mbola nanjavozavo taminao ihany koa lay hoe inona no antony ahatonga n'lay mosarina tenin'Andriamanitra eto ambony tany amin'ny andro anankiray de anio ihany koa zany no hijerentsika ny valin'izay tanteraka mihitsy. Averina vakina lay apokalipsy toko 7 de ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy 1. Apokalipsy toko fa 7 andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 1. Zay zany voavakitsika fa tamin'ny fantarantsika farany moa tsy afaka namakytsika noho ny akelin'ny fotoana. Zao ary nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary nisy iray koa de anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany dia izy koa no isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary nisetroky ny fijaliany de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina zay miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Teny goavana, tena goavana ity teny ity eo amin'ny tantarantsika kristianina ao arindrinao. Efa voatsindry teto tamin'ny fampianarantsika farany moa hoe lay fiangonana farany ihany no azavaina na idirana lalindalina kokoa ato anatin'ny apokalipsy toko 7 andininy fa 9 ka hatramin'ny 1 zany hoe ny afatry ny anjely telo. Ny zavatra hitrango amin'le fitoriana lehibe zany no asehon'ilay anjely voalohany, anjely faharoa, anjely fahatelo. Ka ny voalohany sy faharoa moa efa nazavaintsika teto tamin'ny fampianarana farany. Fa ny fahatelo zany efa nazavaina ihany koa fa somary tsindrina kely satria mamaika betsika noho ny akelin'ny fotoana tamin'iny fotoana iny. Zao no izy. Ny afatry ny anjely zany de zao raha misy miankohaka eo anoloan'ny bibidia inona ny mahatonga azy manao an'izay. Le anjely moa de tsy inona fa le fiangonana farany amita ny fitoriana manerana an'izao tontolo zao. Fiangonana ray ka anisan'ny votoatiny entin'ny afatra avy amin'ny fiangonana farany koa zany no mandraran'ny olona tsy ankohaka eo anoloan'ny bibidia. Maninona no mandraran'ny fiangonana? Dikany de zao. Le bibidia zany dia hanery ny olona rehetra hiankohaka eo anoloany. Rehefa tsy miankohaka eo aminy miankohaka amin'ny sariny. Ary rehefa vita zay zavatra hoe fiankofana amin'ny bibidia sy ny sariny de mbola ampandraisina marika ihany koa ny olona rehetra eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany. De ao anatin'izay le fiangonana farany zay aseho amin'ny alalan'ny anjely eto no mametraka afatra goavana hoe tandremo miankohaka amin'io na amin'ny bibidia na ny sariny. Tandremo koa mandray an'le marika. Fa raha vao mandray ny marika inareo azy izy na miankohaka amin'le sariny na le bibidia de zao ny anjohanareo izy le anjely. Zany anisan'ny afatra hoentin'ny fiangonana farany zany hoe ahidina ho anareo aloha ny voalazany teto zany hoe isotro fa tsy ahidina isotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra ireo olona ireo. Divain'ny fahatezerana tsy miaroaro zavatra. Zay zany zavatra anankiray aloha. Zany hoe hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra le olona izay miankohaka eo anoloan'ny bibidia na ny sariny sy ireo mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany. Tena zava-doza nefa nao ataon'ny bibidia amin'izay fotoana izay zay elana tsiny ihany koa aloha fa mbola tsy afaka mpianatra mikasika anitsika satria zany rehetra zany tafiditra ao anatin'le fampianarana momba bokin'ny apokalipsy avokoa. Fa io bibidia zany de anerin'ny olona rehetra fa zay tsy mety miankohaka aminy, zay tsy mety miankohaka amin'ny sariny, zay tsy mety mandray ny marika dia fahoriana ny ainany. Fahoriana tsotsotra ty am-piandohana.
fa rehefa any ariana any amin'ny farany hatrany amin'ny famonoana mihitsy miatra manaina fanagadrana fandoroana velona sy ny fampijaliana maro amin'ny endrika maro tena matsiravina zay tsy mety mekohaka aminy zay tsy mety mandray an'la marika sy tsy mekohaka amin'ny sariny etsy an-daniny nefa ny afatra entin'le fiangonana dia mitaonany olona rehetra tsy ekohaka amin'io araky ty afatra entin'ny anjely fahatelo ty dia mametraka fampitandremana mihitsy zany eto ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy mekohaka zavatra voalohany ho azony dia zao isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra tsy miaroaro zavatra ho jerentsika rehefa avy hoe inona io divay io dia akoatran'izay dia ampijaliana mandrakizay eo amin'ny 9:12 amin'ny 9:10 tapany faharoa dia misy an'le hoe sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy zany hoe fa hiaran'le fahatezerana aloha ety ambonin'ny tany noho ny fiankofana amin'ny bibidia sy ny sariny sy ny fandraisana marika rehefa vita zay fampijaliana izay ao anatin'le fahatezerana dia mbola ho atsipy eny amin'ny afo maritra mandrakizay ary voalaza eto amin'ny 9:12 hoe ny setroky ny fijaliana dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina za mino fa tsy te ho isany zany ianao nefa ny zavatra lehibe dia zao fetsy io bibidia io tsy misy mahalala ny zavatra ho ataony sy ho tanterahany sy ny fomba ihany koa iarovana ny olona tsy ekohaka eo anatrehany afa-tsy ilay fiangonana farany ka na iza na ianao na iza zay mpiara-belona amintsika amin'izany vanim-potoana zany tsisy vahaolana ho antsika afa-tsy ny atao hoe fanarahana n'ilay fiangonana farany lay mamita ny afatra lay mitaona ny olona tsy ekohaka eo anoloan'ny bibidia fa mitaona ny olona hatahotra an'Andriamanitra zay le zavatra efa nentina atao amin'ilay hoe anjely voalohany dia raha misy ary zany ataontsika hoe fianakaviana anankiray amin'izany andro anankiray zany tonga le fiangonana mitory mandalo amin'ny tanàna misy an'ify fianakaviana io dia etsy an-dany ny bibidia zay fa manapaka tanteraka ny fanjakana eo amin'ny lafin'ny kristianina sy ny fivavahana amin'izany fotoana zany babilôna tsy misy tsony dia hito ary le fianakaviana anankiray fiangonana farany mitory ny marina mitaona azy atahotra an'Andriamanitra ny bibidia manery azy tsy hanaraka an'le marina fa ekohaka eo anatrehany manana safidy manadala zany ny olona amin'izany fotoana zany satria zay tsy mety mekohaka eo alohana bibidia ho ampahoriny ho ampijaliany ho ataony azalabo ho vonony sy ny sisa etsy an-daniny le fiangonana miteny raha vo mekohaka amin'inareo na mekohaka amin'ny sary na mandray le marika dia isotro ny divain'Andriamanitra divain'ny fahatezerana tsy miaroaro zavatra ary avy eo ampijaliana any amin'ny afo maritra mandrakizay inona no ataonay ozy ny fianakaviana anankiray manana safidy tahaka an'izany koa tsika eo tokantrano amin'izao fotoana izao hoe sy izay rehetra mahita nyity fandarany ity ianao koa dia manana safidy inona ny tianao inona ny tianao fa ho voavalitsika ihany zay ary ny tsirairay dia afaka mamaly rehefa avy eo hoe inona ny tokony atao fa rehefa vita zay zavatra zay dia eno tsara ny fanambarana farany eo amin'ny apokalipsy toko fa 14 ihany andin'ny fa 12 vakitsika apokalipsy toko fa 14 andin'ny fa 12 amin'ny anaran'i Jesosy indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy zany hoe hiavaka amin'izany fotoana zany ny tena atao hoe olon'Andriamanitra na hoe olona masina ny filazany azy eto i olona masina io zany tsy araka le fahalalany sasany azy hoe olona maty anjato taonany any dia asandratra olo masina any amin'ireny fiangonana ireny zany manana an'izay zavatra zay fa ny soratra masina dia mamaritra eto hoe inona na iza no antsoina sy azo atao hoe olona masina eto nambarana tsara eo amin'ny 9:12 vakitsika hoe dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy io zany mbola fanamafisana n'le afatra entin'le anjely fahatelo ihany le hoe mitaona ny olona tsy ekohaka amin'ny bibidia sady tsy handray marika eo amin'ny tanany na andrany fa misy zava-doza anankiroa mahatsiravina be miandran'le olona zay mekohaka amin'ny bibidia na mekohaka amin'ny sariny na mandray le marika dia ao anatin'izay zany zay tsy mekohaka amin'ny bibidia sy tsy mekohaka amin'ny sariny na mandray marika no antsoina hoe olona masina inona mahatonga azy olazaina olona masina mitandrina didin'Andriamanitra izy satria le fiankofana amin'ny bibidiany efa fandikana didin'Andriamanitra ary io mahatonga an'le anjely voalohany mitaona an'le hoe
matahoran'Andriamanitra ome voninahitra izy fa tonga ny ary fitsarany ary miankofa eo aloha zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina zay le andininy fahafito ao amin'ny apokalipsy 4:20 ihany miankofa eo alohany zay nanao ny lanitra sy ny tany satria nahoana be deaibe ho any tsy miankohaka eo natrehan'i Jehova amin'izao fotoana izao ary matoa reto voatendry olo-masina dia sady tsy niankohaka tamin'inona tsy niankohaka tamin'inona fa niankohaka tamin'i Jehova na teo koa raha bibidia izay manery ny olona iankohaka aminy tsy niankohaka izy nahoana nitandrina didin'Andriamanitra izy manarak'izay ny finoana an' Jesosy io bibidia io mantsy zava-dalina angeo aty fampianarany ity io bibidia io mantsy dia mitona ny olona iankohaka sy ino azy ary io ivadika eo Kristy sandoka io bibidia io fampianarany efa nandeha teto raha teo ihany koa zany zavatra zany dia eo amin'izay zany safidiny ny olona hoe Kristy sandoka io bibidia io fa mody milaza Kristy atsy an-daniny kosa nefa na hitsaikilany lay tena Kristy iza no inon'ny olona lay sandoka sa lay tena Kristy zay no mampiavaka le olo-masina sady mitandrina didin'Andriamanitra izy tsy miankohaka ny bibidia no mino an' Jesosy Kristy lay tena izy fa tsy mino an'ilay sandoka na dia anao fahagagana azy anisany zavatra iseho eo amin'ny tantaram-pivavahana avokoa zany rehetra zany ao arinao mandritra an'izay inona koa ny zavatra hitrango eo amin'ny 9:17 eo amin'ny 9:17 ihany amin'ny apokalipsia 4:20 ihany koa zao ny volazany teny amin'ny anaran'i Jesosy ary narefeo avy tany an-danitra aho nanao hoe soraty sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao eno hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy fa ny asany manaraka azy nahoana moa no napetraka izao teny izao za tena milaza amintsika fa marina zavatra nambara teo aloha teo fa ny bibidiany ho avy eto tany ary izy no hanjaka sy feny kristianina rehetra manerana ny tany izay kristianina manaraka ny famarinana ao amin'ilay fiangonana tokana dia ilay fiangonana farany reo ihany no tsy eo ambany fifezan'ny bibidia misy kosa nefa nelanelany zany hoe reo faritra zay mety hoe mbola tsy nilalovan'ilay fiangonana farany mety mbola tsy nilalovan'ilay bibidia ihany koa dia mbola sady tsy han'ny bibidia izy tsy han'ny fiangonana farany dia reny zany mbola asa ataon'ilay fiangonana farany reny dia ao anatin'izay koa nefa ny bibidia dia manao ny asany sady manenjika n'ilay efa ao anatin'ny fiangonana farany no mampitahotra sy mandrara ary manenjika ihany koa le olona mbola voaolalovan'ny fiangonana farany dia ampitahorin'ny bibidia zany nefa tsy masakana ny olona tsy hanaraka ny famarinana raha olom-boafidy izy engane mba isan'ny tahaka an'izany ianao hoe tena olom-boafidy ianao ka na io ary mifampitahoran'ny bibidia zava-doza nge nataony io zava-doza nataony io fa zany hoe tsy voatanisantsika eto le izy ka ninonina nataony ny olona voafidy izy voalahatra ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsy miankohaka eo an'ilao zany fa manaraka ny fiangonana farany foana amin'izao fotoana zao mety mivavaka any amin'ny fiangonana hafa izy mety any amin'ny toerana tsy hitany izy mety mbola tsy mahalala an'Andriamanitra izy fa rehefa tonga ny fotoana ao amin'ny fiangonana farany io ihany izy zay matezitra amin'ny bibidia ary dia izay olona manaraka ny fiangonana farany io tsy manaiky ny fifehezany dia mandeha amin'ny zavatra tsotsotra aloha mefara amin'ny zavatra miatra manaina ary zay mahatonga ny titeny ity hoe sorato izy sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo be deaibe zany no faty amin'ny vahoaka manaraka ny fiangonana farany amin'izany fotoana zany vonoany bibidia noho ny fijoroana amin'ny fahamarinana noho ny tsy fanekeny izy ireo iankohaka amin'ilay bibidia na ny sariny sady ny tsy fanekeny amin'ilay hoe andray marika dia izay matezitra amin'ny bibidia vononareo dia ireo nefa raha maty ambarany tenin'Andriamanitra sambatra izy zany hoe milahatra tsara ilay vanim-potoana ao anatin'ny vanim-potoana ny fitoriana lehibeany izay tsorina tamin'ny apokalipsy io afatry ny anjely telo izy dia ny zavatra hitranga dia zao hiavaka ny olon'Andriamanitra tsy miankohaka amin'ny bibidia zay le 9:20 olona masina fiantsoana azy noho ny fahatezeran'ilay bibidia dia ho vonoana ho faty zay tratrany be deaibe ny maty be deaibe no tratrany maty martiora ireo dia hoy ny teny ato amin'ny apokalipsy 4:20 hoe sambatra ny maty ireo maty eo amin'ny tompo maty noho ny fijoroana ny fahamarinana hitsahatra amin'izay nisasarana izy manamarina zany ty teny ity fa isy ny famonoana isy ny fanenjehana isy ny maty martiora amin'izany fotoana zany noho ny fijoroana ny fahamarinana zany ny anisan'ny zavatra hitranga miandry antsika zanak'olombelona voalahatra zao tenin'Andriamanitra izao dia mitohy ny tantara
mbola misy eo amin'ny 5 fa saingy tsy io no anoizantsika azy fa eto am'izay no anamafy ny valiteny zay efa somary nolazaina maimaika be tamin'ny fandarintsika farany hoe inona no antony mahatonga le mosara ny tenin'Andriamanitra, inona no antony. Zao zavatra hitranga manombokatsika zany am'le fitsanganan'ny fiangonana farany. Io no mitety azao tontolo zao, fiangonana ray no itetin'ny firenena rehetra ampafantatra ny marina ho an'ny olombelona rehetra, ampafantatra ny olona rehetra ny tena fiankofana eo anatrehan'ny tompo sy ny fahatahorana ny Jehova, de handravany Babilôna ary hitaonany olona rehetra tsy akohaka eo anoloan'ny bibidia. Zay ny mission goavany ataon'ny fiangonana farany eto ambonin'ny tany. Ao alohan'izay mitsangana ny bibidia zay mitsangana amin'ny faharomotana, amin'ny haromotana sy ny fahatezerana lehibe. De rehefa mitsangana ny bibidia de efa voalaza teo zany hoe ao anatin'izany misy ny maty martiora, maty eo amin'ny tompo ny filaza azy, sambatra izy raha ny fiteniny tenin'Andriamanitra azy. Tapitrara ny fetra. Mitohy zay tantara zay tonga any amin'ny vanim-potoana anankiray tsika, tapitra ny fetra. Inona le fetra tapitra? Zany hoe vita ny asan'le fiangonana farany, na eno daholo zao rehetrarehetra zao zao tontolo zao ny mponina rehetra eto ambonin'ny tany, ny firenena rehetra, na eno ny fahamarinana izay nitorian'ny fiangonana farany io avokoa. Io zany mbola tantara lavabe koa hoe ahoana ny fomba hitoriana io, fa eto mantsy misy mieritreritra zao hoe aiza koa nisy fiangonana anankiray ve dia havita an'izany. Nga moa nisy fiangonana 5 sy 10 sa 500 teto ambonin'ny tany tamin'ny voalohany. Ray ane ny fiangonana naorin'i Jesosy Kristy e. De io fiangonana ray iny nelipatrana nanirana ny tany tamin'izany fotoana zany. De tahaka izany koa amin'izao fotoana zao, ray le fiangonana ary mbola io fiangonana ray tamin'ny andron'ny apôstôly io ihany ilay fiangonana amin'izao fotoana zao, fa tsy fiangonana vaovao akory. Fa io ihany no efa misy mitsangana amin'izao tsika miteny zao, de io ihany mbola mita n'ilay afatra farany manerana zao tontolo zao. Ka tsy tokony isika ny asa saina sy vaky loha hoe aiza koa ny avitan'ny fiangonana ray an'izany, Andriamanitra manao an'izany fa tsy tsika olombelona akory, fa ny anjarantsika dia ny mino sy ny manaiky. Ka rehefa tonga le fetra vitan'ireo fiangonan'ireo zavatra ataony dia hafanen'Andriamanitra.